Ampitovoana amintsika hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ary miarabantsika rehetra indray amin'izao lahady maraina fa 1 ny volana Jolay taona 2024 izao. Mialohan'ny andrenesantsika ny afatra dia manasanareo ary hiaraka hivavaka. Vavaka isika. Isotranao indray Jesosy eo fa atsonao hitanila eto amin'ity toerana ity zay. Amizao lahady maraina izao, alahady andro tsara, andro fivavahanay, andro andrenesanay ny teninao koa, de miandry sy mitanatana vava izahay ny hitenenanao aminay. Ity ny mpanomponao irao aho ary ampiasao arak'izay ilanao azy. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahako izany. Amen. Ny tenin'ny soratra masina zay akatsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity alahady maraina ity dia arak'izay efa voalaza ao amin'ny filazantsara araka ny marika. Filazantsara araka ny marika toko fahenina ny andininy fahatelopolo ka hatramin'ny andininy faefatra amby telopolo. Marika toko fahenina ny andininy fahatelopolo ka hatramin'ny andininy faefatra amby telopolo. Mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Ary ny apôstôly niangona teo amin'i Jesosy ka nilaza taminy izay rehetra efa nataony mba amin'izay nampianariny. Ary hoy Jesosy taminy, avia ianareo hitokana any an-tany foana, ka miala sasatra kelikely, efa maro no mifamoivoy ka tsy nisy hinanana aza. Dia nandeha atsambo kely izy hitokana any an-tany foana. Ary ny olona nahita azy mandehandeha sady betsaka no nahalala an Jesosy, dia niala avy teny amin'ny tanàna rehetra ny olona ka niazakazaka nandeha an-tanety dia tonga talohany. Ary no niala Jesosy dia nahita vahoaka betsaka izy, ka onena azy tahaka ny ondry tsy manana mpiandry ireo, dia nampianatra azy zavatra maro izy. Amen. Mifanojo indrindra ao anatin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao perikopantsika izao. Fialan-tsasatry ny mpianatra moa zany tika niresana amin'izany. Ary izay indrindra koa nefa ny navarina ny texte voalahatra androany fa manambara fialan-tsasatra hafakely. Fialan-tsasatra hafakely satria Jesosy eto manasa ny mpianany hoe andehitsika hiampita fa tsy misy mba hialana sasatra akory, tsy nanam-potoana akory Jesosy na ny isakafoanana miaraka amin'ny mpianany. Raha jerena ny ity toko fahenina ray manontolo ity, dia ny zavatra azo resahana dia zao hoe ny fiainan Jesosy eto, ary tena Jesosy amin'ny ankapobeny azo tarafina amin'ny alalany toko fahenina ity, fa manana fiainana azo lazaina hoe mouvementé zany teny frantsay, fiainana feno fihetsepo ao anatina andro anankiray na andro roa, andro vitsivitsy, dia miovaova ny fiainany ary tena azo lazaina hoe feno bouleversement na renversement de situation. Zany hoe raha tsorina zany ny fiainan Jesosy teteatany tamin'ny ministerany sy ny mpanaradia azy, dia fiainana feno aona filazantsika zany, une vie très riche ho zany teny frantsay. Izy anefa ny olona tsy mba manana zay ametrahany lohany akory, tsy mba manana zay hitsitriany akory, fa ny fiainan Jesosy tsy mba fiainana monotone, fa fiainana feno bouleversement mandrakany. Andeha ho jerentsika ny toko fahenina ray manontolo mba ho azotsika fa maninona Jesosy no teny tamin'ny mpianatra hoe andeha isika ho eny ampita. Ny voasoratra eto amin'ny perikopantsika eto hoe tsy misy fotoana hialan-tsasatra, fa misy contexte io eo alohany io, dia tsara ho fantatsika hoe fa inona no resahany ao. Eto amin'ny toko fahenina tia vao manomboka ny andiny voalohany, dia inona ny zavatra hitantsika eo? Jesosy nanome fampianarana tao amin'ny sinagoga. Variana ny olona, talanjona ny olona amin'ny fampianarana sy ny fahaizana. Fa saingy zao, misalasala ny handray
izany fampianarana zany hoe zareo ao anatiny ao resy lahatra hoe tsara zany fampianarana zany, matsiro zany fampianarana zany. Fa ny sakana ho an'ireo jiosy ny handray azy de hoe move tsy zanaky Josefa sy Maria le ty, zany hoe ny statut social nananan'i Jesosy no blocage na sakana ho an'ny sasany tsy nandraisany ny afatra. Ary voalaza azo amin'ny toko fahenina hoe dia voasakana Jesosy tsy afaka nanao izay tokony ho nataony hafa fanampiny. Anisan'izany ny fanasitranana marary nanao ihany izy fa vitsy no azo natao, voafetra zany Jesosy tamin'ny ministerany noho io sakatsakana nataony Jiosy azy io. Zay ny zavatra anankiray. Tsy lavolefina nefa Jesosy fa toy an'izay raha mamaky ny toko fahenina ianao dia naniraka ny 2:70 izy. Izay ny contexte ny fanirahana ny 2:70 aoka zava. Ny 2:70 de ny rahan'i Jesosy noho ny fameran'ny olona azy tsy afaka nanao izay tokony nataony tamin'io andro io. Zay ny contexte ny 2:70. Zany hoe na Jesosy zany tsy ataony sakana ny fahalainan'ny olona hoe tsy mila anao zahay na de fantatry na de mangetaheta fampianarany azy, fa mbola ny rahany 2:70. Ny rahany reny 2:70 nandeha ny tety vohitra sy tanàna, aza mitondra kitapo mba tsy akory anareo sy ny sisa sy ny sisa, zay ny voalaza ao. Niverina avy any amin'ny nanyrahany azy amin'ny 2:70 de faly nanao tatitra hoe manaiky anay daholy na hatramin'ny demonia aza. Zany hoe raha atao zany ny contraste, Jesosy voasakatsakana tsy tena afaka nivelatra nanao zay zavatra tiany ho atao, de ny vokatra zay Jesosy naniraka ny 2:70, niverina avy any 2:70 nahazo vokatra tsara lavitra raha ohatra ka zay no anoarantsika azy noho ny an Jesosy. Eo misy zavatra mahavariana raha atao sur le plan résultat zany dia succès ny vokatra azo 2:70, tsy voasakatsakana mihoatra noho nahazo an Jesosy eto. Ary tsy vitan'izany fa tellement succès ny nanirahana ny 2:70 de tafakatra hatrany amin'ny Heroda. Zay no mitoko fahenina raha mamaky ny toko fahenina nareo, ny lazany zany nanakoako ny asa nataony 2:70 hoe zany Jesosy zany any eo ka zao sy zao sy zao naniraka ny mpianatra izy. Tafakatra hatrany amin'ny Heroda hany ka natahotra hatramin'ny Herodias vadin'ny Heroda hoe tapao omeo any lohany Jaona mpanao batisa. Mahavariana le enchaînement le tantara. Jesosy averiko indray voasakana tsy afaka nanao ny asany tao amin'ny sinagoga. Vokany naniraka ny 2:70 izy nandeha ny tety vohitra sy tanàna. Résultat nahazo vokatra tsara, betsaka ny olona sitrana hatramin'ny demonia aza nanaiky azy. Vokatra zay nanakoako be ny lazan'le asa, tafakatra hatrany amin'ny Heroda. Vokany dia Herodias nangataka tamin'ny Heroda hoe tapao lohany Jaona mpanao batisa. Sady dio tantarany Herodias ilay nareo Jaona mpanao batisa zay niteny tamin'ny Heroda hoe io vadinao io tsy izy fa zao sy zao sy zao, dia nangataka tamin'ny zanany vavy izy le mampandiny hoe rehefa mangataka zavatra aminao ny mpanjaka de teneny hoe ny lohany Jaona mpanao batisa no ilaiko. De tamin'io fotoana io no namonona ny Jaona mpanao batisa. Jereo nareo tsara matoa nataony marika ao anatin'io perikopy io daholo zany de misy dikany. Fa ny mahalasa saina de ny hoe fa inona no ifandraisany hoe Jesosy sy ny mpianany nahavita asa be de be dia ny lohany Jaona mpanao batisa no tapahana. Ny antony ambadika de izao hoe azadiny fa Jaona mpanao batisa dia nakatoaviny Jiosy hoe tena mpaminan'Andriamanitra, ary Jaona mpanao batisa no nanondro hoe tena zanak'Andriamanitra tokoa le ty. Donc zany nikajikajo hoe raha tapaka ny lohan'ny Jaona mpanao batisa dia nieritreritra ry zareo fa izay no ahafahana discrédité hoe tsy misy tsy validé tsony zany ny ara-dalàna zay ny ministèren Jesosy. Satria nahatonga ny Jiosy nankato an Jesosy de satria Jaona mpanao batisa no nanokana azy teo amasina vavolombelona maro.
any zany le kajikajy mba ahafahana mistopé mba ahafahana mifrene mba ahafahana manajanona ny asan Jesosy dia kapaina hatrany amin'ny fakany dia ijanona mpanao batisa no tapahana alohany zay nieritreretiny zareo mba tsy hampandeha ny raharaha izany toe-javatra rehetrarehetra zany no nitambesatra tamin'i Jesosy tamin'ny fotoana io ka natonga azy hoe andehantsika hiampita ny ampita fa tsy misy ialana sasatra eo lay izy sasatra Jesosy torovana Jesosy nona mihitsy ary izy fa ao anatin'izany sasatra reraka zany tsy faharerahana ara-nofo ihany dans le sens hoe nona oui nona izy tsy nanam-potoana nany sakafoanana azy fa sasatra koa izy satria be de be loatra izay ataontsika hoe émotion fihetsepo nahazo an Jesosy tamin'ny fotoana satria en même temps izy no sakanana atao synagoga avy eo ndray nefa izy nahita succès be tamin'ny roa amby fitopolo lahy izay niverina nilaza ny tatitra tsara io androtro ihany koa izy naheno any Jana mpanao batisa fa tapaka ny lohany nefa fantatrareo tsara ny fitiavan Jesosy any Jana mpanao batisa zany rehetrarehetra zany indray nitambesatra taminy ka ho izy hoe sasatra mila miala sasatra kely andeotsika hiampita eny amoron-drano ka andeha mba hiala sasatra kely zay zany le contexte azadino ny contexte namokisana ny olona tsy omby 5 lahy de izany rehetrarehetra zany tamin'ny saiko aminareo zany zany hoe tsy azo azavaina mitokana fotsiny zany ty famokisana ny vahoaka tsy omby 5 lahy ty raha tsy fantatsika inona ny contexte teo aloha nahatonga an Jesosy ny teny hoe andeha sika hiampita eny ampita raha apetrako aminareo ary ny fanontaniana zay manaraka an'izao logos na toriteny alady marainy zao naomby ve tsy ataoko hoe naomby tanteraka ve ny fanirian Jesosy hoe andehantsika hiampita hiala sasatra raha jerena maimaika de hoe non tsy tanteraka mba nieritreritra ny andeha hiampita hoe mba hiala sasatra kanjo vahoaka be tsy omby 5 lahy monja 5 lahy ny lehilahy monja ny 5 lahy ary tsika malala tsara fa rehefa anatin'ny fivoriam-bavaka na fivoriam-pokon'olona na fivoriana to inona ny vehivavy sy ny zaza ny maro anisa donc raha raisiraisina tsaina zany farafakeliny teo amin'ny 10 000 personnes no ny olona niandry an Jesosy 10 000 personnes Jesosy nefa amin'ny fotoana io nona arao tsara le contexte Jesosy amin'ny fotoana io reraka Jesosy amin'ny fotoana io nalahelo satria vao nisaona anjaona mpanao batisa Jesosy amin'ny fotoana io vao malahelo any koa satria nosakanana izy tao synagoga tsy afaka nanao ny asany zany rehetrarehetra zany no Jesosy miatrika olona 10 000 personnes tsy hoe mitovy am'izao andro tsika zao hoe ianao zany andeha hanao campagne d'évangélisation dia andehantsika anao tafika masina lehibe croisade ozy izy zareo évangélique de mamory vahoaka 10 000 personnes zany stade ray manontolo hoe andehantsika andeha hitoro filazantsara fa misy vahoaka be miandry atsika nanao publicité tsika nanao dokam-barotra zany hoe olona vonina olona niomana ary tena avec organisation logistique coordination sy olona mila olona zany mila personnel migérer an'izany 10 000 personnes zany or Jesosy vizaka nona malahelo sasatra torovana no miaraka mpianatra 12 lahy monja hiatrika an'izany 10 000 personnes eo fotsiny de fakatsika lesona ao anatin'izany rehetra zany jereo tsara le contexte hoe aza mety ho voasakana aza mety miraviravy tanana manoloana ny tsy faneken'ny olona sasany ny filazantsara zay torina mety mikatona ny varavarana sasany any amin'ny toerana hafa zay nanirahananao zay nandehananao mavarina ne raha olona de zao hoe misy ane olona salamy eto amin'ity pejy ity de tena miteny mihitsy izy hoe tena mahaliana tena maresy lahatra zany fampianarana zany fa tsy afaka ny mandray an'izany fampianaranao zany zay noho ny statuanao no sasany hoe no zaho manao robe mainty fotsiny de tsy mety aminy io ny miaino aho
no sasany hoe noho izy efa tsy ao anatin'ny fiangonan-dehibe fotsiny ony dia manahirana ny miaino azy fa mangalam-pinaneny ihany izy miaino an'le fandarina tsy ndraindray miafina ho ambadika ao ary ao izy zao zany iny fa ao ambadikinareo ao na mijery en différé ohatra fa aza atao sakan'izany na de tsy mazoto izy fa Andriamanitra manome lalana hafa ndray. Jereo zao 2:70 Jesosy aza no anarany Andriamanitra no sakanany olona ary no sakanany tokoa fa tsy mampaninona Jesosy hoe bao tsy maninona raha izaho no halanareo ozy Jesosy de ny rano 2:70 tsy voasakany zany de naomby ny vokatra ary tsy nijanona teo fa Jesosy nandeha tany anefitra any anefitra any amin'ny toerana tsy misy olona ny vahoaka ndray re tompoko no nyrohitra niazakazaka nitady azy tany anefitra vahoaka 5,000 lahy ny lehilahy fotsiny mampatsiaro ao ny tantarany Dadatorakotojandro tany Farimena zany ny fialonana sy ny tsy fitiavana ny Rakotojandro tamin'ny fotoan'androny hoe io lehilahy mpanofinofo lavy io lehilahy miseho azy resan'i Jesosy io alefaso any akodaoda any zany ny tantarany Rakotojandro alefaso any anaty tany vato any ho atsika zay fakana Farimena amin'ny lalany makany Betafo iny tany ngazana tany tsisy ninona tany mena mangatsika ho an'izay fa tany Farimena malala tsara mangatsika zany Farimena zany de tao anatin'ny kajikajy ny fiangonana hoe alefaso any de ho hitatsika eo zany izy iresan'i Jesosy zany na manahoana noho ny tsy fitiavana n'ity tovolahy kely ity fa akory miagagany zao tontolo zao Antananarivo raivohitra Madagasikara ray manontolo no miazakazaka anakany Farimena isaky ny weekend tamin'ny androny sabotsy sy alahady vahoaka avy aty amin'ny ville no nakany Farimena nakany amin'le tany efitra tsy voasakana ny filazantsara na inona ny faharatsiam-panahin'ny olona izay nomena fahefana amin'io asy io ary zay ny zavatra mampalahelo amin'ny ty asan'Andriamanitra te iza no manakana ny asan'Andriamanitra tsy hivelatra de isika fiangonana ihany isika zay manana eritreritra fa te hifehy te hibaikobaiko ny zavatra rehetra tsy azonao sakanan'io ary marina loatra ny teny Jesosy manao hoe raha mampanginonareo reo de ny vato no miantso azy hitan'Andriamanitra foana ny lalana zay ampiasain'Andriamanitra rehefa sakananareo amin'ny ara-dalàna fa hitan'Andriamanitra koa ny lalana informel raha ohatra ka ilaina zany fa vela koa ny amin'iny toizatsika ny texte tonga teo Jesosy miaraka amin'ny mpianatra 5,000 lahy nona Jesosy ary eo indrindra ny zavatra tena mahavariana ary ao tsara le texte Jesosy nona no mamahana vahoaka 5,000 lahy maty mosary ao Jesosy nona no asaina mamahana vahoaka 5,000 lahy tsy logika zany tsy logika zany normalement raha ao anatin'ny logika atsika hoe ny olona manan-katao ny olona manana ny moyen ny olona manana ny atokana no andeha hilingilingy hikarakara vahoaka amanarivony amanalina fa Jesosy nona c'est pour la première fois tsy Jesosy ao anatin'ny heriny dans le sens hoe voky tsara no mandeha mamahana vahoaka tsy Jesosy ao anatiny atao hoe ao tsara en forme tsara Jesosy malahelo mbola misaona Jesosy eto misaona ny jaona mpanao batisa voavy nandray izy hoe nitapahany zalany lohany Jesosy reraka torovana no indro mandeha mamahana vahoaka tsy omby 5,000 lahy ho anao ihany koa inona no andrasanao ho irahan Jesosy manao ny asany hiteny ve ianao akazany ka olona mbola zao hoe za tsy de manahoany
za tsy manamboly rehefa tena omenao vola Jesosy dia andeha hitory ny filazantsara tsia vakeo ny texte eto amin'ny toko fahenina fa naniraka ny romby fitopolona izy dia nyteny hoe aza mitondra kitapom-batsy akory io Jesosy io reraka nona nefa dia mikarakara vahoaka 5,000 tsy ny mpanefoefo sy ny mpanakarena tompoko ny mandeha hikarakara ny ondrin'Andriamanitra fa ny olona malahelo ny fitiavana ny vahoaka an'Andriamanitra. Jereo tsara fa rehefa nahita an'ireo vahoaka reo Jesosy dia naninona ozy izy dia onena ny fony le hoe onena amin'ny teny frantsay izy hoe bouleversé de compassion. Amin'ny teny grika dia mbola mazava kokoa hoe ary dia niontana ny tsinainy mahita nyreto vahoaka reto tahaka ny ondry tsy misy mpiaha. Zay le izy amin'ny teny grika le hoe onena tsy hoe onena andry mampalelo non tsy resaka fihetsepo tsy pitié tsy alahelo tsotsotra fa bouleversé Jesosy zany hoe mbola mavesatra kokoa noho ny alahelo ny nafatesany Jaona mpanao batisa mbola mavesatra kokoa noho ny hanoanany jereo tsara fa ny olona rehefa nona dia misy rivotra ny kibony dia manotika fa tsy zay ny nampanotika ny kibony Jesosy fa lazainy marika hoe dia nanotika ny kibony fa nalahelo loatra mahita nyreto vahoaka toy tsy misy mpiaha. Izany ny olona mandeha irahina tsy ny olona be saina ka hoe mianatra marina fa ilaina ny mianatra soratra masina ary tokony mianatra soratra masina fa raha izany no entinao izany no kitapom-batsy entinao mitory dia tsy omeko roa taona ianao dia miabandona. Tsy hoe olona nahita fahagagana na sitrana alleloia mideranao zay Andriamanitra fa nahazo fahagagana andeha hitory mirehitra ny hafanam-po fa andeha hitory filazantsara satria nahita fahagagana tsy omeko 5 taona ianao dia manipy gan fa ny olona mahateza sy maharitra mity asa fitoriany ity dia ny olona marary ny kibony mahita ny fahantrany olona io ny moteur tokony mampirisika antsika mitory ny filazantsara ny alahelo ny fahantrany vahoaka an'Andriamanitra zay ampahorian'ny olona ampifilafolain'ny olona zara fa omen'ny olona ny hafatra zara fa omena ny tenin'Andriamanitra saozanina ra-panahy olona raha izany no makarary ny fonao dia izany no ery hoentinao miasa na ny Jesosy zany no ery ny miasa ka na sasatra aza na torovana aza na reraka ary na misy tsy fahampiana aza satria izany ny toerana misy an' Jesosy eto ao anatin'ny tsy fahampiana zany hoe nona zany misy tsy fahampiana misy zavatra banga misy fahalemena tsy mahasakana miasa an'Andriamanitra zany rehefa ny alahelonao ny vahoaka an'Andriamanitra no manosika anao handeha hitory ka dia aza miandro mirakly aza miandro sponsor hoe iza no anoana ny tiasa an'Andriamanitra ty iza no mba hanome fitaovana anay iza mba hanome vola be anay fa ny fanontaniana mipetraka ao amin'ny fiangonanareo ao amin'ny fikambananareo rehefa nivoronareo hanao tafika masina inona ny première question-nareo ohatrinona ny vola ao amin'ny kitapom-batsitsika trésorier fa mba nametram-panontaniana ve nareo hoe malahelo ve nareo ny amin'ny fahantrany vahoaka zay aloha ny fanontaniana petraka antanio tsara ny ekipanareo fandonia tsara nareo hoe inona moa no mahafatifaty atsika handeha hitory fa ny mampalahelo anie ny mpanao tafika masina amin'izao fotoana zany na ny mpandeha manao fitoriana hony manao asa fitoriana filazantsara manao tourisme ecclésiastique aizatsika nanao tafika masina any Sainte Marie aizatsika nanao tafika masina any Tamatave any Majunga any Nosy-be haninona Hilomano za tsy miteny hoe ratsy zany za tsy miteny hoe tsy ilainy zany fa izay ve ny motivationtsika hanao zay kabe ny fiangonana aiza nanao zay kabe any Majunga any Tamatave dia am'izay manino am'izay afaka mitsangatsangana any amin'ny bord rehefa tonga ny hariva am'izay mba afaka mba mitondra ny ankizy manao vakansy tsisy maharatsy ny manao vakansy sao de isy itendray fa ngainao tsy mba manao vakansy tsy any ny resaka fa inona no tokony motifanao vahoaka nona no andehany fa tsy ny olona nao voky fidio tsara ny cible anareo rehefa andeha hitory filazantsara ny ondrin'Andriamanitra mosarena
mba ataovy kely ny recensement aizany misy ondro nomosarena am'izao fotoana zao, aizany misy olona mitanatana vava tsy misy pia, jereo reto vahoaka tony ondro tsisy pia, ireny no andehano aloha. Aza am'ireo efa tsy mila, misy any sasany efa dans le confort, mieritreritra izy rehefa feno hoe tahaka any reto jiosy reto, jesosy saika anao zavatra be dehibe ho azy ireo fa nosakanana hoe eny e nifampianarana aloha tsara ihany fa ny problema ianao zanaky Josefa sy Maria le mpandrafitra no zany manana olana kely zahay aminao, nefa le olana kely no lasa sakana be tsy nafanina andray ny filazantsara. Ny valika sasaratsika mpitoro ny filazantsara de ny fahitantsika mialoha ny olona nona mangetaeta ny tenin'Andriamanitra. Any am'ireny no tokony hisasaratsika, any am'ireny tokony ho andanitsika mondro kely. Zay ny fialatsasatry ny mpitoro ny filazantsara, zay ny valika sasarany. Tsy de fanaoko loatra ny mijoro vavolombelona rehefa mitoro teny fa ataoko ihany hoe mety mametra-panontaniana reo hoe fa ahoana moa io ergely io isan-kalady maraina tsy miratry raha mbola salama ihany, mifo maraina manisy réveil ihany, dimy sasany maraina mifo maraina manao an'izao fandarana zao, mba sasatra koa aho, mba te hanao dimanche grâce matinée oatra anareo zao mpandrina ny mieno ahy ny akamaroanareo, efa avy nisotro kafe, efa avy nisakafo, efa tena dans le confort, fa tsy mandry ny fosiny saina amin'ny fanahy hoe misy olona nona any. Ny valika sasaranao hoe Jesosy io na de ray fotsiny aza tadidiko tsara. Nisy fotoana mbola nitory teny tamy radio tamy fotoan'andro, io moa ny asan'Andriamanitra miovaova fa tsy voatery fixe amy toerana rainao. De tam'izay fotoan'izay rairaka sasatra loatra satria niova toerana nifindra taty Ampitan-dranomasina de mbola nianatra, de tsy arako tsony le izy de zao ho ajanoko aty fandarana aty satria reraka tsy miditry ny trano raha tsy amy 12 alina avy any amin'ny toerana zay nianarako, nefa mbola ifondray amy 3 maraina hamaky boky, tsisy fotoana tsony anaovako préparation, tsisy fotoana tsony anaovako enregistrement natoro teny. Rary ny sitsiny angamba Andriamanitra hijanona satria olombelona ihany aho mila mikarakara tena, fa indreny zany ilaina koa mikarakara ny fahasalamana. Io andron'io mihitsy aho no mahavoaray mailaka avy amin'ny mpiaino fandarana ohatra anareo zao hoe misaotra anao aho pastora fa raha tsy ty fandarana ity, raha tsisy an'izao fandarana zao zay de tsy mba maretory teny aho fa ty amy tany tsy misy fiangonana no misy ahy, fa io no hany sisa mba ahafahako miaino ny soratra masina. Izay tenin'olona ray zay no niazon'ahy tsy nanampijanona le fandarana hoe toy izao ihany ity. Izay no valika sasaranay hoe ndry le ondry tsisy pia kay mba misy ilana ihany, na de tsy tian'ny olona be dehibe azy, misy ondry anankiray nona any, io no antopisiany RGL ary nahatonga an'lay credo anay manao hoe 1/100 tsy manka ny anenjika ny maro anisy fa le tena nona, satria ny maro anisy efa voky, misy anefa vokatra ty amy tenda keliny. Misy koa sasany zay tsy mila anjany fa zay olona fa nianatra, zay fantatra idolony am'zany, tsy mila ny fampianaranao zay fa zay fa hainao io, tsy ho anao le izy, fa ho an'io ondry nona io, ho an'io ondry mosarena io, ho an'io ondry mivembena tsy hitantsony lalakalehany, makatsy izy voapoka, makatsy izy bedy, makatsy izy ataon'ny fiangonana zao, makatsy izy angalarina ny ampafolo-karenany, makatsy izy bedesina hoe ianao tsy mahazo manao zao satria ianao olona divorcé, makatsy izy ianao jentilisa tsy mendrika ho anao. Io ondry io tsisy pia io no antopisiako, tsy mitady maro anisa fa ny ondry nona. Ho anao ihany koa ry mpitoro filazantsara, aza mitady valika sasarana amin'ny olona fa tsy ahita ato ianao ty ministère ty zao lazaiko anareo, ce ministère là c'est un ministère d'ingratitude, les gens sont ingrats, mialatsiny amy lazan'izany. Sao de mitady reconnaissance amin'ny olona ianao manao ny asan'Andriamanitra, tsy ahita an'izany ato ianao, torabato no azonao ato.
toraka voatabia no azonao ato raha izay no andrasanao hoe miakina am'izay ny anohizanao miasa satsy de mitaza aminao a hoe ajanony deny zao mitodika aminareo mpianatra mpitandrina na efa mpitandrina mitodika aminareo mpiomana mpiandry na efa mpiandry mitodika aminareo mpianatra mpitoroteny na efa mpitoroteny nareo evanjelistra raha mitady fakasitrahana amin'ny olona no anaovanareo ny asan Jesosy de mijanona androany atery mikaratra mampiandry mapastora madekona ma evanjelistra fa tsy ahitan'izany ato ianao ary ity ampiomaniko anareo tsy sanatria manolo bato mafana fa expérience ny a 25 ans d'expérience ny voalohany torabato anareo voalohany ny voalohany hanenjika anareo voalohany ny voalohany tsy ankasitraka ny asa anareo voalohany de ilay maniraka anareo de ny fiangonanareo zany so anao mieritreritra azo médaille am'ty asan'Andriamanitra ty so anao mieritreritra azo chevalier de l'ordre national ny fanjakana no manome an'izany fa tsy ny olona fa ny chevalier de l'ordre national tsika l'ordre de mérite tsika mpitoro filazantsara de ny mahare hoe misy ondronona no fahananao ka voky ary mbola misy ambony 12 sobika zany no atao hoe saotra Jesosy eo fa tsy very maina fotsiny kainy fotoanako zay keny dika le teny hoe tsy foana tsy akory fikenezanareo aina ho an'izany indrindra no anirahana tsika voninahitra ane ho an'Andriamanitra zay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrak'izay bavaksika Jesosy malalo misotranao zahay no afatrao tamin'ty alahady maraina ity aza velanao mitady valikasasarana aminao zahay aza velanao mitady tambiny aminao zahay inona koa moa zay zahay e voninahitra lehibe ho anay aza ny nantsonao hiara-iasa aminao vitanao samirery ty asy ty tsy mila olona tahaka anay ianao malemy marefo tsy tanteraka ratsy fa voninahitra ifampizaranao aminay zany ka dia saotra no zany voninahitra asalotra ao anay zany fa omeo fifaliana kosa ny tena mpitory marina ny teninao mahita reo ondronao nona voafahana aoka mba ho alahelo mampiotana ny tsinainay fa tsy ho zavatra hafa avoazo ndray ny mpitory filazantsaranao handeha amin'ny fahamarinana zay tena mpitory marina tokoa tsy ho mpanjakazaka amin'ny ondry Jesosy eo omeo anay ny fitiavanao hitiavanay ny ondrinao omeo anay ny masonao hijerevanay ny ondrinao hidera ny laza ny voninahitra de anao hatramin'ny taloha indrindra re Jesosy tomponay zay anao hatramin'ny taloha indrindra ko mandrak'izay amen de mirary soatsika rehetra riavana mirary ny fitahin Jesosy amintsika mianakavy ho amin'ny manaraka indray veloma tompoka